raha amin'ny sehatra ara-pahasalamana fotsiny aloha raha resahana no hoe fahadiovan'ny sakafo dia zavatra anankitelo mila mipetrapetraka tsara amin'ny fahadiovan'ny sakafo. Ilay sakafo amin'ny mahasakafo azy madio, tsisy mikrôba, tsisy toksina, tsisy ineny. Ilay sakafo hina anankiray. Ny faharoa, ny fitaovana hikarakarana an'ilay sakafo madio. Andeha raisiko ohatra fotsiny hoe nialavany amin'ny traiteur ilay sakafo tonga madio fa ny plateau mipetrahany ao no tsy madio, maloto eny tompoko avy eo. Ny tiako atongavana zany dia hoe mbola efa voafaritra tsara ve zany sa mbola tsy voafaritra aloha satria ny tanjontsika amin'ny maha hoe olombelona miaina tsika dia ny hoe ny tsisy ny diso kely de moro, zany hoe jerena daholo hatrany ampendohan'ny sakafo, hatrany ampandrahoana sy fikarakarana azy sy ny atongavany any am-bava. Raha madio ara ilay sakafo, madio ny fitaovana, fa ny tanana maloto mihinana amin'ilay tanana mandray satria sakafo mety niraisana tamin'ny tanana zany. Raha ny tanana maloto mety haloto koa zany ilay sakafo. Fa raha hatreto aloha tsy ny tanan'le rehetrarehetra teo ny naloto. Miala ho azy zany aloha zany fa aty amin'ilay sakafo sy ilay fitaovana no mila jerena zany. Dia za mino sy matoky fa mandinika an'izany ary zay mety mahela ilay famoahana an'le hoe tia marina le tena izy satria misy zavatra jerena tsikelikely amin'io zavatra io satria sarotra be ny tonga dia manitsy be amin'ilay izy fa na izany na tsy izany. Io zay tratra farany kosa aloha dia tratra e.